Ny tena kristiana dia tsy manota. Efa niresantsika ihany izay loha hevitra izay fa somary hidirantsika lalina nio. Manota isika voalohany indrindra satria tsy manana fatahorana an'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ireo kristiana tsy manana fatahorana an'Andriamanitra ao am-pony satria tsy mba nampianarina azy ireo izany. Ny boky ny eo abolana dia milaza hoe ny famindram-po sy fahamarinana no avotra amin'ny elo ary ny fatahorana an'i Jehovah no hanalavirana ny ratsy. Aza manao anao endry matahorana Jehovah ka mifadiany ratsy. Ny fatahorana an'Andriamanitra resahana eto dia mihoatra lavitra noho ny fanajana tsotra fotsiny. Araka ny voasoratra hoe ny fisainan'i Jehovah dia asehony amin'izay matahotra azy. Io teny io dia manambara fa misy fifandraisana ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fanekeny. Izany hoe ny fanambarana na fahafantaran'Andriamanitra an'Andriamanitra dia miankina amin'ny fatahorana azy. Za dia resy lahatra fa raha tsy manana fatahorana an'Andriamanitra tsika dia tsy afaka hiaina mihitsy ao anatin'ny fahafahana maharitra amin'ny fahotana. Saingy ny zava-misy dia lasa loha-hevitra fady ary hialana fatratra ny fatahorana an'Andriamanitra ny ampiangonana any. Oviana ianao zao ohatra na nitoroteny mikasika ny fatahorana an'Andriamanitra farany. Ny antony voalohany mahatonga izany dia ny fisisihan'ny tsy firarahiana ny fomba fiainan'ny fiarahamonina izay lasa tafiditra ao ananivon'ny zanak'Andriamanitra. Tao anatin'ny taona maro izay dia lasa midika hoe fanaronana sy fanakonana ny fahotana ny antsoina hoe fahasoavana. Araka ny voasoratra hoe niota milaza atao pokony amin'ny ratsy fanahy hoe tsy misy fatahorana an'Andriamanitra ato anatiny. Fanampon'izay ny akamaroan'ireo olona milaza hoe mpanompon'Andriamanitra dia mifady mihitsy ireo andalatsoratra masina milaza ny fatahorana an'Andriamanitra. Fidividin'izy ireo izay teny vakiana sy dinihana ary saika ireto ny lazainy matetika. Tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka tahotra, fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Anisan'izany koa ny hoe fa tsy nandray ny fanampanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe abaray eo. Andalatsoratra masina tsara dia tsara tokoa ireo saingy miresaka indrindra ny fatahorana ny olombelona na satana fa tsy fatahorana an'Andriamanitra. Ny teny ampiasaina hoe matahotra amin'ireo andalatsoratra masina ireo amin'ny teny grika dia mitovy amin'ny tahotra ny olombelona. Ny fahatanterahan'ny fanekena vaovao dia fantaro fa hialoavan'ny fahatanterahan'ny fahasoavana amin'ny fiainan'ny tsirairay. Izany hoe Andriamanitra dia hanatanteraka ny asa ao anatin'ny tsirairay mialoha sahady ny hatanterahany teny fikasana amin'ny fanekena izay nataony. Io asa voalaza io dia arak'ilay voasoratra ao amin'ny Jeremia hoe dia hanao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahoranay dia ataoko ao am-pony kosa mba tsy halany amiko. Izany hoe mialoha ny ametrahana ny fatahorana azy atao am-pontsika dia ny fanekena efa nataony tamintsika no mialoha lalana sady anao izay asa sahady efa tsy natao am-pontsika. Jeremia dia nilaza izay fanomanan'Andriamanitra ao anatin'ny fanekena vaovao. Eto izy dia manambara hoe ahoana ny hatanterahany fanekena, izany hoe apetraka ao anatintsika ny fatahorana an'Andriamanitra. Voalaza fa isika samy reny dia tsy afaka ny anana io tahotra io. Tsy afaka ho azontsika io amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana mpanompon'Andriamanitra na avy amin'ny olombelona. Tsy afaka ho azontsika ihany koa io amina zavatra maro sy fihetsika ivelany fa ny fomba tokana ahitantsika azy dia izay efa nataon'ny Tompo teo amin'ny azy fijaliana ary ny fanahy masina no manatanteraka azy rehefa manana etaeta lalina isika. Raha toa ka mankarary ianao ny fahotanao ary nohona sy mangetaita ny fahamarinana sy fahitsiana ianao dia mivonoana fa ny fanahy masina no andefany tsipika ny filazantsara izay hitondra fandresendahatra ao anatin'ny fonao. Tsipika izay hitsofoka hatrany amin'ny toerana sy faritra miafina indrindra ao anatin'ny fonao ka ampiseho hiariary ny fitsiriritana sy ny fahotana rehetra no tehirizinao tao. Rehefa tratran'ilay tsipika ny ten'Andriamanitra izay nokendreny ianao dia ho tsapanao miredareda ao anatinao sy ny eritreritrao ny afin'ny fahamarinana ka te hiala avy hatrany amin'ilay fahotana ianao. Betsaka ireo kristiana no miezaka tsy miraharaha izay ateraky ny fanamelohan-tena na ny culpabilité entiny zana-tsipika alefa mitompo ao aminy. Saika tanisany foana ny hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ten'Andriamanitra izay marina tokoa io saingy tena misy tohany io raha ny tena dika teny marina, izany hoe izay mandeha araky ny fanahy fa tsy araky ny nofo no tsy manana ny fanamelohana. Raha tena te hiala amin'ny fahotana koa ianao dia fantaro fa zava-dehibe ny mahalala ny voka-dratsy ateraky ny fahotana izay miandry azy raha toa ka mbola amin'ny manota ihany izy. Ny fitsiriritana sy ny fahotana miafina ataon'ny kristiana dia fantaro fa raisin'Andriamanitra ho ratsy mihoatra lavitra ary goavana lavitra no ny fahotana miariary sy ny ratsy ataon'ny jentilisa ampabe maso. Betsaka ireo mihevitra fa ny fahotana miafiny mpino dia tsy raisin'Andriamanitra ho zava-dehibe loatra satria tsy tanterahany izany fa fahotana ihany ao anatin'ny fony. Fantaro anefa fa Andriamanitra dia mijery ny atilalin'ny fonao ary manandanja mavesatra aminy izany na dia tehirizina ka tsy tanterahana ary.
hoy ny voasoratra hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy ao amin'ny havian'ny aina fa tahaky ny hevin'ny ao am-pony ihany ny toetrany. Ireo andalatsoratra masina ireo dia tsy pika lefa ny fanamasina izay amakivaky ny fotsika ampatsiahantsika fa tsy afaka ny afina ny tompontsika. Izay rehetra izahintsika hafenina ao anatintsika ao dia tsy maintsy ho aseho amin'ny mazava na ho tanterahantsika izany na ho tsia. Amin'ny tompo dia tsy anaiky mihitsy ny fitsiriritana na ireo ota miafina rehetra tehirizitsika ao kanefa tsika milaza fa tia azy ihany. Ny fanamasina anie hanao ny asany ao anatin'ny fotsika tsirairay avy.